Etsakila nefa nilaza ny mpiasan'ny fahadiseranana mivondrona ao anatin'ny Saint-Pidou fa misy ny antsojay eo ampanatanterahana izy ireo ny fitokonana izay ataony tsy misy miaina ihany koa izay etsika ataon'reto mpiasan'ny fahadiseranana reto izay raha ny fantatra nefa dia isy ny fivorimbe izay ho tanterahana ho amin'ny rampitso toy izao ny fanazavana. Voitsakitsaka ny zo syndikaly raha nambaran'ny Saint-Pidou nandrisy ny fionana tamin'ny mpampalala vaovao ny ariva teo tetsy Akady fotsy manoloana ny toromarika izay navoakan'ny ministeran'ny tedi-bola sy ny fitantanam-bola. Nangataka eona amin'ny tompon'andraikitry ny ministera izy ireo androany fa tsy voaray raha ny voalazan'izy ireo ary tsy ny syndika akory no tsy te hamaniolana. Anatanteraka fivorimbe ny syndika ny mpiasan'ny douane Rapitso. Anao assemblée générale izahay Rampitso andiniana hoe ahoana moa zany ny fivoaran'ity raha ty anaovanay zany hoe nanahoana nandritron'izay telo andro izay nanaovana ny grève izay dia inona ihany koa fitaraina ny GEM, ny SIM, ny fivopamasy, ny GEFP dia ao anatin'izany no andinianay an'izany zavatra zany ka dia izay araka ny averinay izahay dia tsy mamono vahoaka, tsy mamono orinasa. Omaly Ratsiaivony dia nisy ny fionan'ny syndicat tamin'ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta ary anisan'ny voaresaka ny solika ho an'ny Jirama. Tao anatin'ny voafaritra anay zany dia ny hoe ny fanaovana ny service minimum dia voatokana ho an'ny biby fiompy, biby velona zany, ny colis diplomatique, ny fanafody, ny entana mora simba, ny entana ampiasain'ny hôpitaly ary ny entana ampiasain'ny mpitandro ny filaminana. Zay zany no nataonay. Fa rehefa niresaka izay tamin'ny Prime Ministre dia nangataka izy hoe sao dia mba azo jerenareo ihany le momba ny jirama. Dia zao zany zay nanapa-kevitra hoe atsofoka eo anatin'le izy ny jirama dia efa navoaka zany misolika ampiasain'ny jirama. Amin'izao tsika miteny zao zany tamatavy ihany zany efa manao an'izay zany zareo amin'ny jirama amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny fivorian'ny Saint-Pidou Rapitso dia isany koa ny fionana iarahana amin'ireo syndika hafa ho tanterahana ny sabotsy ho avy izao eny amin'ny pavé Antaninarenina.